Okany hoe misy ny fepetra takin'ny Amerikana amin'izao fiverenantsika amin'ny ordre constitutionnel zao azo heverina mety ho raisina ho terively izy avy amin'ny Amerikana sa mitovy amin'ny fomba fijerin'ny folo malagasy. Tsy misy fifanolana fomba fijery mihitsy eo amin'ny tsika eo amin'ny tenako sy raha matoa zany zay ambassadeur ny Amerikana amin'ny firenena mikambana sady mpanolotsaina ihany koa an'Andriamatoa Filoha Obama zany. Ny arahana nijery teo fotsiny dia hoe ina moa zava-misy amin'izao fotoana izao manona ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny États-Unis amin'izao fotoana izao misy zany ny tena fahavonona ny États-Unis amin'izao fotoana izao anampy amin'ny Madagasikara satria vita ny fifidianana marina fa tsy hoe ao anatin'ny ray andro dia hiova ny zavatra rehetrarehetra fa zareo moa zany nanao hoe hoarahany tsikelikely eny ihany zany fivoarany zavatra rehetrarehetra anampy izy kanefany raha mandeha ainga amintsika dia hoaingana akory zareo zany sy ho betsaka ny fanampiana zay hoentiny any amintsika zany. Anisan'izay nresahana ankeo teo zany ny fiverenany Madagasikara amin'ny AGOA zany zava-dehibe zany zavatra izany ary io moa dia efa noresahana amreo atokondraraha maro samihafa ary dia inona manantena zany fa dia ahitambokany izay zavatra zay. Raha mandresaka ianao teo Andriamatoa Filoha amin'ny hoe raha mandeha aingana isika dia anampy antsika koa ny Amerikana, inona le mandeha aingana? Le mandeha aingana zany dia hoe hitataratra eo amin'ny fandroson'ny raharaha Madagasikara na ara-politika na eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana fa dia miroso amin'ny dingana zay tena ho fampandrosoana andraisan'ny rehetra anjara ary fampandrosoana zay tafiditra ao anatin'ny tsy faniliana io zavatra io ary tafiditra ihany koa zany ao anatin'le politika ny fampiraisam-pirenena na le réconciliation nationale zay no everiko fa zava-dehibe anisan'ny tsipiandry zareo nefa satria moa efa politika akiany zay zavatra zay eo za hoe tafara ihany ty sy manina raha am'izay foto-kevitra izay zany edina amin'ny fahantrana ny ametrahana rafitra zay rafi-pampandrosoana zay erahany rehetra sy maharitra ny ametrahana fanjakana tandalana ny amiarenana indray ny fandripahalemana ny ady amin'ny kolikoly maro ny resaka zay voaresaka tao ary ny zavatra mahafaly dia hoe hevitra lehibe zay efa nivoizina Andriamatoa sekretera général firenena mikambana ihany koa zany hevitra rehetra zany ka dia nahafaly azy nahafantatra fa dia isika Madagasikara koa zany dia mivoiza ny foto-kevitra zay tokony hampandrosoana ny firenendrehetra izany dia anampy ny firenena malagasy izy anampy ny filoham-pirenena izy amin'izany fahavonona atsika aloha eto Madagasikara androso zany ary dia anampy amin'ny fomba rehetra sy amin'ny herindrehetra izy.